Miarahaba antsika rehetra tonga soa eto amin'ny podcast ny Soiombonana. Androany sika dia hiaraka hafantatra rafitra anankiray, rafim-panjakana sy tompon'andraikitra anatin'izay rafitra izay. Fahintsika androany dia Ramatoa Andrianimanana Miora. Afaka ampahafantarinao anay ve ny mombamomba anao sy ny mombamomba n'ilay rafitra misy anao? Ie, fa miarahaba ny Gaël dia miarahaba antsika rehetrarehetra. Miora Andrianimanana ny anarako mpitsara mpamoaka didy moa na hoe conseiller eo anivon'ny Conseil d'État na filakevim-panjakana ny tenako. Makasitraka Miora nanaiky ny fanasana. Ho an'ireo izay mpanaraka izay tsy mahafantatra ny atao hoe Conseil d'État, inona moa izany rafitra izany, inona ny andraikiny, inona ny zavatra ho ataony sy ataony ho an'ny fiainam-pirenena? Voalohany indrindra angambany aloha tsara marihana hoe ny fanjakana dia azo tsaraina, ny fanjakana dia azo toriana ny fanjakana ohatran'ny olona ihany. Ary ny Conseil d'État moa zany na filakevim-panjakana izay no rafi-pitsarana manao an'izay asa-pitsarana izay. Ilay fanjakana toriana eto tsy hoe ingamera, tsy hoe directeur régional, directeur, ministre, fa ilay fanjakana mihitsy hoe personne morale zany no tiana resahana eto. Ny fanjakana rehefa manapa-kevitra izy, rehefa miteny moa zany izy dia amin'ny alalana fanapa-kevitra anankiray. Dia ohatra hoe mandray arrêté izy, mandray décision, mandray décret. Ny fanjakana dia miazira ohatran'ny olona rehetrarehetra amin'ny fifandraisany amin'ny izay hoe mifandray aminazy. Ohatra hoe mpiasam-panjakana zao mandray fanapa-kevitra izy rehefa i-recruter mpiasam-panjakana anankiray dia mandray fanapa-kevitra izy. Rehefa amindra toerana anazy dia mandray fanapa-kevitra izy. Rehefa androaka anazy dia mandray fanapa-kevitra izy. Dia ohatrohatr'izay zany ilay asan'ny izay no ataon'ny fanjakana. Eo amin'ny lafiny anankiray koa mety hoe ny fanjakana mety misy olona miara-miasa amin'ny fanjakana dia mety misy fifanarana na hoe contrat ifanarahan'ny fanjakana amin'ny olona. Reny fanapahana be dia be reny zany reny ilay tsarain'ny Conseil d'État. Mahasamihafa kely ny Conseil d'État sy ny tribunal administratif moa zany dia ny tribunal administratif eny anivon'ny zany hoe voafaritra anatina localité anankiray, fa ny Conseil d'État kosa dia manerana ny Madagasikara rehefa ohatra hoe mialatsiny amin'ny teny vahiny rehefa hoe ny zone de compétence n'ilay rafim-panjakana manerana ny Madagasikara dia izay no anjaran'ny Conseil d'État. Mba ahafahan'ireo izay mpanaraka mahazo bebe kokoa ny tena andraikitry ny Conseil d'État, afaka omenao exemple ve izay ana karazana asa nataonareo récemment misy impact direct amin'ny fiainam-pirenena sy fiainam-piarahamonina? Ny asan'ny Conseil d'État amin'ny fitsarana anazy dia misy impact. Angamba no tanisaiko daholo ilay andraikitra rehetrarehetra hoe misy fanapa-kevitra anankiray dia ny Conseil d'État no mijery hoe mifanaraka amin'ny lalàna sa tsia iny fanapa-kevitra noraisin'ny fanjakana iny. Mety manasazy izy dia ny sazy omen'ny Conseil d'État dia ohatra fanafoanana ilay fanapa-kevitra noraisin'ny fanjakana, mety hoe fampiatoana fotsiny, mety ihany koa manery ny fanjakana mihitsy andohonitra amin'ilay olona izay ohatran'ny hoe tratran'ny fahavoazana tamin'ny zavatra nataon'ny fanjakana. Misy asa hafa ihany koa ataon'ny Conseil d'État dia ny fandraisana ireo fifanolanana mahakasika ny fifidianana communal na régional na provincial, fa ny communal aloha mbola hoe fifidianana mandeha amin'izao tsika amin'ny teny izao dia communal zao no azo lazaintsika hoe récent indrindra. Ny Conseil d'État raha mihoatra amin'ny TA ny tribunal administratif dia mandray ireo fampakarana zany rehefa tsy afa-po tamin'ny didy navoakan'ny TA ny olona vao mampiakatra aty amin'ny Conseil d'État dia eo izy no mamoaka didy mahakasika ny hoe ny fanaraka tamin'ny lalàna sa tsia ny didy navoakan'ny TA raha mahakasika an'izay fifanolanana ara-pifidianana izay. Misy adinoko kely ihany koa ny Conseil d'État dia mitsara ireo fifanolanana araketra izay raisina impôt d'État moa zisitsika ny IR sy ny TVA sy ny sisa. Makasitraka fa ahafahantsika nafantatra
mombamomba ny conseil d'état izay zavatra niresahanao rehetra izay. Te hafantatra zany za zao hoe inona ny mety olana ho sedrainy conseil d'état ao anatin'ny fanatanterahana ny asany. Misy défi manokana ve anatin'izay fanaovana izay andraikitra lehibe rehetrarehetra izay raha mba afaka hitantaranao sombitsombiny amin'izay? Ie, tena misy ny défi moa zany izay atrehan'ny conseil d'état eo amin'ilay tsy fahafantaran'ny olona voalohany indrindra hoe misy anie zany fitsarana mitsara ny fanjakana zany, ve azo tsaraina ny fanjakana, ve azo atao no mitory fanjakana, hoe misy izay mbola be dia be ny tsy mahafantatra anazy. Faharoa manarakarak'izay a, le fahasahin'ny olona ihany koa mitory fanjakana, sarotra be izay satria ny fiarahamonina malagasy dia efa notefena tao anatin'ny hoe fanjakana zany ray aman-dreny, ny ray aman-dreny hajaina, zany ray aman-dreny zany tsy mba diso ozy izy ny tolo hoe ny ray aman-dreny tsy mba diso, dia ny iotran'izay hoe tsy diso ny ray aman-dreny dia nefa misy vahoaka miaritra ohatra tsy fanarahan-dalàna ataon'ny fanjakana, dia izay indrindra no antom-pisian'ny conseil d'état sy ny juridiction administrative en général. Lazanao teo hoe ny fanjakana dia afaka toriana. Ahoana ny ahafahana justement miditra anatin'izay fitoriana ny fanjakana izay sy ireo rafi-panjakana? Miditra amin'ny hoe fitoriana, rehefa mitory fanjakana dia mitory an'ilay fanapahan-kevitra, araka ilay niteneniko tamin'ny voalohany hoe tsy ingamerana anie ny torianareo tsy ilay directeur, tsy ilay ministra anie ny torianareo fa ilay fanapahan-kevitra noraisina, ary ny sazy mivoaka eo fitsarana anatin'ny rafi-pitsarana ny conseil d'état fa fitsarana tsy managadra izy satria ny fanjakana tsy afaka gadraina, tsy managadra izy fa manasazy raha misy tsy fanarahan-dalàna. Dia eo ilay niteneniko hoe fanafoanana, fampiatoana, fampandoavana onitra sy ny isan-karazany. D'accord, mazava tsara izay. Ary hono ary miora, inona no nanosika anao hirotsaka anatin'io sehatra io ary ahoana no nahafahanao ho tonga tao amin'izay andraikitra misy anao izay amin'izao? Natonga nirotsaka tamin'ilay sehatra, ianao moa zany vao misafidy hianatra lalàna dia efa hoe resaka fampiarana ny lalàna zany no fianarana tianao horatovana. Dia rehefa tafiditra tamin'ny droit dia nisy karazany be dia be misy karazany be dia be kely ny lalàna fa tsy hoe droit pénal fotsiny ilay managadra ilay ary nosy miady tany fotsiny, izay fotsiny fantatry ny olona fa misy raha lalàna koa mifehy ny fanjakana dia noho izay hoe mbola tsy malaza ilay izy tsy misy mahafantatra dia anisan'ny anjara andraikitra lehibe ihany koa afaka atao amin'ny firenena hoe isika na vahoaka dia afaka mitory fanjakana rehefa tsy mety ny ataony, ary eo mila mifampiambina antsika hoe ianao vahoaka mila mahalala hoe rehefa tsy mety ny ataon'ny fanjakana dia afaka mitory anazy ianao, misy fitsarana afaka andehananao mahakasika an'izay. Eo ihany koa ny olona mpitondra rehefa nomena fahefana, nampindramitsika fahefana moa mety ny fidintsika izy fa mety ny tendrena fa nampindramitsika fahefana io ary fahefana mandalo dia tokony hahatsapy izy satria be dia be koa ny olona manam-pahefana tsy mahalala akory ny fisiany hoe azo tsaraina ny fanjakana. Rehefa omena an'izay fahefana izay izy dia mahafantatra hoe za rehefa tonga eto tsy hoe anao didiko fe lehibe izay tiako ny atao satria anaso ny fanjakana dia tokony mahatsapa an'izay zany izy hoe tokony anaraka ny lalàna foana rehefa mandray fanapahan-kevitra amin'ny anaran'ny fanjakana. Raha izany hoe fitondram-panjakana zany zao dia mety analasala satria raha isika vahoaka olona hoentina zao mety mieritreritra hoe atody miady amam-bato dia tsy haresy fitondram-panjakana mihitsy raha hitory. Efa nisy ve mpitory na resy fitondram-panjakana tanaty fitoriana? Ie, voalazanao efa nisy tokoa ny olona hoe mitory fanjakana dia maharesy afaka mijery an'izany angambany, afaka mijery eny amin'ny eo anivon'ny firaketan-draharaha angambany any amin'ireny anala na droit ireny dia efa hitantsika hoe efa betsaka ireo didim-pitsarana izay nanome rariny ny olona ary nanasazy ny fanjakana. Fa izay resaka izay dia anatin'ny hoe tena fanamby lehibe mbola ezahanay zany satria izay tsy fahasahin'ny olona hitory fanjakana izay mihitsy no mahatonga hoe vitsy
ny fitoriana tonga any a sady efa tsy sahy le olona mbola tsy mahafantatra ihany koa nefa ny fitoriana dia misy paikady be dia be arahana efa tsy mahafantatra izy a mbola tsy sahy zay zany ny tena hoe fanamby a mbola ezaka lehibe a ataon'ny filan-kevim-panjakana moa zany na ny conseil d'état amin'izao fa efa tena nisy a ny olona naharesy a fanjakana. Misaotra betsaka miora fa afaka nahafantatra bebe koa momba ny conseil d'état izahay. Amarana antsika azy a inona no afatra ao farany a ho an'ireo izay mpanaraka antsika. Mankasitraka indrindra ny afatra farany angambany dia hoe tsika anaty fanjakana tandalàna tsy ny vahoaka ihany no eo ambany lalàna fa ny fanjakana ihany koa eo ambany lalàna dia averiko arak'ilay teo hoe azo toriana ny fanjakana dia misy a fitsarana ny tsara ny fanjakana mankasitraka antsika rehetra. Misaotra betsaka tompoko. Mankasitraka ny miora ary mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka hatramin'ny farany a mandram-piona daholo ary tompoko dia mirary soa antsika rehetra. Mandram-piona.